Androandro zany a dia teny fohy a no entina amintsika. Dia arak'izay hita ao amin'ny Salamo 20:30 andimy fana 4:20. Salamo 20:30 Psaume 18:24. Ino zany teny zany? Amin'ny anaran'i Jesosy, ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Afaka tsika miarao ny anazavana. Misaotranao amin'izay fa tonga eto amin'ny toerana ity. Ity tokoa no andro izay nataonao ka eto izay hiara-paly sy ravoravo noho ny fitahianao, noho ny famonjenao ary noho ny famindraminao. Petraka fenimpelantananao izay hitanao rehetra. Namanay izay mbola any an-dalana dia apetraka aminao, mba ho voninahitra ao anie tompo izay rehetra ho tanterahinay ary azahoanay fifaliana sy fifankatiavana. Ataonay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Salamo 20:30 ka ny 5:4 hoe ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Tamin'ny andro sy ny fotoana izay nanafahana ny zanak'Israely mba avy tany Egipta, ary indrindra faly nahatongavan'izy ireo tao Jerosalema. Teo ihany koa efa eo am-bavahady ny Tempolo satria efa nanketaheta izany efa hatramin'ny ela nandritra ny nanadevozana azy ireo tany Egipta zany izy ireo hoe tsisy fiangonana tany tsisy ninona azo natao, ka tonga zany teo amin'ny Jerosalema ry zareo dia nahita indray ny Tempoly dia tamin'io fotoana io no nilazan'i Davida an'ity teny ity. Ity no andro tsapany tsara mihitsy hoe andro nataon'i Jehova ity dia hifaly sy miravoravo amin'izao isika. Inona no antony nitenenana izany? Antony voalohany dia jerentsika raha mijery an'ity hoe soramandry ery ambony. Dia zao no vakin'ilay soramandry ao, fideranan'Andriamanitra noho ny famindrampony, indrindra noho ny namaliany ny vavaka nataon'ny mpanompony sy ny namonjeny azy tamin'ny fahavalony. Zavatra anankitelo zany no resahany ao: noho ny famindrampony, noho ny famaliany ny vavaka izay nataon'ny mpanompony, ary noho ny famonjeny azy tamin'ny fahavalony. Izay zany no antony nampahatonga ny Davida niteny hoe ity no andro nataon'i Jehova. Fantatsika tsara fa noho ny famindrampon'Andriamanitra, famindrampon'i Jehova, izany mbola nahafantampatoetra ireo zanak'Israely reto. Ary ninona zavatra nataon'ireo zanak'Israely eo namindran'Andriamanitra fofoana izy. Hitantsika ny lalana nizorandreo tany anefitra, nimonimony nanao izay tsy fanao, mbola tiany Jehova foana, mbola tian'Andriamanitra foana. Izany no antony hoe famindrampoana. Dia teo indray ny famalian'ny vavaka, ry Mose sy Arona izay nitarika andreo tsy nitranaka ny vavaka, nangataka foana, ary ireo zanak'Israely io na izy maditra zany ary mbola nahatsiaro ny vavaka foana. Hoe roviana izay Andriamanitra no afaka amin'izao fampahoriana lehibe izao. Dia novaliana Andriamanitra ny vavaka satria tonga soamatsara any Jerosalema indray ry zareo amin'izao fotoana izao. Dia eo ihany koa no hoe valim-bavaka, satria ny zavatra tena fahoriana ho an'ny zanak'Israely indrindra dia ilay hoe tsy mandeha mamonjy fiangonana. Tany amin'ny tany nandevozana tany tsisy fiangonana, tsy afaka mivavaka satria tsy avelan'ny mpambavaka. Dia tonga eto amin'ny tanàna aty zany, io indray fa mahita ny Tempoly efa eo am-bavahady mihitsy moa ireo dia faly ery. Dia nideran'Andriamanitra hoe ity no andro nataon'i Jehova ka hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Ary tsy vitan'izay fa novonjeny teo an-tanan'ny fahavalo. Tsapantsika tsara fa teny an-dalana teny raha nandeha hamakivaky ny ranomasina mena dia inona ny zavatra nitranga? Resy ny fahavalo, maty daholo ary zareo satria nilany rehetra tao anatin'ny ranomasina mena. Izany no famonjen'Andriamanitra ireto zanak'Israely reto tao anatin'ny fahavalo. Tsy atao lava be satria efa mazava mitsika
Hofaly sy ho ravoravo amin'izao isika ity androandroany ity. Tsika ve nifaraka izay tsara indrindra eto ambonin'ny tany? Isika angano nanao an'izay mendrika indrindra teto amin'ity tany ity? Itsika ve ny tena hoe masina sa marina indrindra? Tsia, fa noho ny famonjam-pon'Andriamanitra mbola toy izao isika. Novonjen'Andriamanitra namindrany fo traky ity androandroany ity. Efa tamin'ny novambra tamin'ny herintaona itsika no mieritreritra n'ity androntsika androany ity. Tanterahan'Andriamanitra izany noho ny famondram-pony tamintsika. Dia tokony faly sy ho ravoravo tsara mihitsy tsika androany amin'izao andro izay efa natokantsika anaovana ity firaroana ity. Eo ihany koa ny hoe valim-bavaka. Tsika dia tsy nahazo valim-bavaka, tena nahazo. Maro ny zavatra nitranga tamintsika tamin'ny taona lasa iny, fa nivavaka tsika. Nangataka tamin'Andriamanitra isika, jerentsika izao fa mbola tratra ny taona. Valim-bavaka izany. Eo ihany koa niady tsika tao anatin'ireny ady sarotra rehetrarehetra teo amin'ny fiainana. Nandresy isika. Valim-bavaka izany. Misy ny narary, sitrana soamantsara. Misy ny tao anatin'ny fahoriana, mbola mendrika fifaliana hatramin'izao. Misy ny tao anatin'ny ady sarotra maro samihafa rehetra, kanefa mbola toy izao tsika. Satria tsika rehefa nivavaka, namaly vavakatsika Andriamanitra. Ary ny fahatelo sady farany dia tsika hoe nanahoana ny fitondran'Andriamanitra atsika. Nampandresy atsika Andriamanitra, novonjena atsika tao anatin'ny fahavalontsika. Aretina izany nge fahavalo e. Tiany izany aretina izany sao dia nihafaty sy hampalemy atsika. Kanefa nanino isika nampandresen'Andriamanitra dia novonjeny sitrana soamantsara tao anatin'ireo adintsika maro samihafa rehetra. Noho izany dia andao tsika rehetrarehetra samy hiaraka hiderany tompo ary anaiky ity hoe ity androandroany ity no antony nataony Jehovah ho antsika. Ary ampitsika ary ity taona nataony Jehovah ka hofaly sy ho ravoravo amin'izao isika rehetra. Fa izao kosa ny hafatra tsara ny taona dia aza manararoatra ny famondram-pon'Andriamanitra. Aza manararoatra hoe araroatra satria Andriamanitra mamindra fo aminy foana. Andriamanitra manao an'izao aminy foana. Andriamanitra zany tsy manao raha tsy dia za zany na dia manao an'izao aza raroatra famondram-pon'Andriamanitra. Eo antsika rehetra zany telo zany fa ho an'Andriamanitra eo manitra aminy.